Mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mahafoy ny zanany. Izany no loha hevitra mahafinaritra rahantsika amindinika amin'ity alatsinainy fa 7 volana avrily 2024 ity anasana anao ampitiavana izany. Fa le miarabantsika rehetra tafahoana soamantsara indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Miarabantsika rehetra naiza toerana misy anao, naiza faritra misy anao, dia tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao ny fiadanan'ny Tompoka, dia mariky ny fifampiarabana dia andeha remba hifanofa hofatana sy mitsikitsika isika tafahoana soamantsara indray. Dia ary araka hivavaka isika mialohan'ny andraisantsika izao dinidinika izao. Ray be fitiavano, rainay any an-danitra. Misaotra anao indray izahay fa manana tombotsoa afaka hiaraka andinika ny teninao. Ilay teninao izay lalana sy fahazavana eo amin'ny fiainanay. Ilay teninao izay mitondra anay ho mahatakatra sy mahafantatra anao Tompo sy Andriamanitray. Misaotra anao izahay fa manana ity fotoana saripidity mangataka anao nefa amila ny elokaisiny sy fahatanteranay, ary aoka ny fanena masina kosa no ampitoerinao am-temponay ahafahanay miara-mianatra tsara ny teninao. Dia mitenenina Jehovah fa vonona ienanao izahay minarana Kristy angatana ny vavaka. Amen. Ary namana mpiara-midinika anay isany miaraka resy lahatra isika fa niteraka fahasimbana teo amin'ny fomba fijeritsika ny nandovantsika toetra mpanota. Any ka na ny foronatsika aza dia mitarika antsika ho amin'ny fitiavan-teny sy ny avonavona. Fa tsy mba tahaka izany kosa nefa ny fijerin'Andriamanitra. Ny fijerin'Andriamanitra dia fijery izay mitondra antsika makany amin'ny famonjena. Ny fomba fijerin'ny olona mantsy anatrehan'ny fitiavana dia fitiavana izay manome fahafaham-po ny tena fa tsy ny hafa. Fa ny an'Andriamanitra kosa ny fitiavana ny azy, fitiavana manome fahafaham-po ny hafa ao anatiny izao sy anao. Zava-dehibe ary zany ankehitriny ny mahatakatra ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana tokoa re izany alala ny fitiavan'Andriamanitra izany. Amin'ity androany ity taranja fototra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Andeha ho jerevantsika ary ny amin'ny bokin'ny Genesis 2:20. Io no ilazana voalohany ny amin'ny resaka fitiavana ao anatin'ny soratra masina. Ao amin'ny Genesis 2:20. Ka le fitiavana eto dia ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka. Dia eny ho jerevantsika ny voalaza eo amin'ny Genesis 2:20 ka ny 1 sy ny manaraka manao hoe: ary rehefa afaka izany zavatra izany dia nizan'Andriamanitra toetra i Abrahama ka hoy izy taminy: ry Abrahama, ary hoy izy: inty aho. Mahafinaritra ny famalilay patriarika ny antson'Andriamanitra. Vonona avy hatrany, inty aho. Manahoana ny fahavononako amin'ny antson'Andriamanitra. Ary hoy izy amin'ny 1:2: ento ny zanakao ny lahy tokanao izay tianao dia Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria, ary antero any izy ho fanatitra ho torana ao an-tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Tsy moramora ny antso, kanefa dia namaly ny antso i Abrahama. Ento ny zanakao lahy tokanao izay tianao, ka makanesa any amin'ny tendrombohitra Moria, atero any izy atao fanatitra. Fantatry Abrahama tsara izany hoe atao fanatitra izany, ho vonoina izany
ity zanany ity zay voalaza manao hoe ilailay tokany izay tiany indrindra. Inona ny zavatra nitranga eo amin'ny andininy fahatelo. Ary ny fomaraina koa i Abrahama dia nanisy lasely ny borikiny ka nitondra zatoviny 2 lahy ka niaraka taminy sy Isaka zanany, ary namaky ny azo ataina amin'ny fanatitra-vodorana izy dia niaingana ka ny amin'ny tany zay no efa nolazain'Andriamanitra taminy. Hitantsika tsara fa tsy misy fisalasalana amin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra. Tiako raha mba ho tahaka an'izany ny fanarahako an'Andriamanitra. Tiako raha mba tahaka an'izany ny fanarahanao, ny fanarahantsika. Manahoana tokoa moa ny fiainana kristianina raha tahaka an'izany avokoa nataon'ny kristianina rehetra, mpanaradian'Andriamanitra. Tonga dia manaiky. Indro ilailay antitra ny foa maraina. Tsy ny andro. Nohony tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny maso ka natazana ny tany tery lavitra iry. Mahafinaritra fa ny mpanaradian'Andriamanitra dia tsy maintsy mahatsinjo matazana ny lalana izay hitondran'Andriamanitra azy. Zany no mahafinaritra, zany no zava-dehibe, ary tiako mba ho takatrao ary ampahery ianao izany rehetrarehetra izany. Araka ny voalazantsika teo amin'ny Genesisy ity no nahitana voalohany ny amin'ny hoe fitiavana, zay ahafahantsika matakatra ny fitiavan'Andriamanitra. Zao ny voalaza ao amin'ny filazantsara ny Matio 7 ka ny 7:20. Filazantsara ny Matio 7 ka ny 7:20 manao hoe: ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Ao amin'ny filazantsara ny Marka 1 ka ny 1:20. Filazantsara ny Marka 1 ka ny 1:20. Ary nisy feo avy tany an-danitra manao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Ao amin'ny filazantsara ny Lioka 7 ka ny 12:20. Dia zao indray ny fanambaran'ny apôstôly Lioka amin'ny 7 ka ny 12:20 manao hoe: ary ny fanahy masina nidina teo amboniny ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Io ilay sitrak'Andriamanitra io no nilazany Jaona amin'ny filazantsarany Jaona 7:20 manao hoe, filazantsarany Jaona 7 ka ny 7:20 manao hoe: fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Lay tokan'Andriamanitra kanefa dia nataony ho fanatitra ho famonjena antsika tsirairay avy. Natoky an'Andriamanitra i Abrahama, natoky azy izy. Nino i Abrahama? Fa na dia ho faty aza Isaka, dia Andriamanitra kosa afaka nangana azy amin'ny maty. Ary dia nikeny ny antson'Andriamanitra. Zany no fitiavan'Andriamanitra. Ary tahaka ny Isaka dia nomen'Andriamanitra ihany koa ny zanany. Nafoy ny zanany lay tokan'Andriamanitra. Zany ry mpiara-midinika namana, ny fitiavan'Andriamanitra. Takatrao ve zany? Fitiavana mahafoy tena. Ny faniriako androany dia izao, tahaka izany koa ny tiavan'Andriamanitra anao. Tahaka izany ny tiavan'Andriamanitra. Tahaka izany ny tiavan'Andriamanitra antsika. Ary manahoana kosa ny famalitsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ombanao any Andriamanitra amin'ity androany ity, ka na iza misy anao dia izay rehetra ataonao dia mamaly sy maneho izany fitiavan'Andriamanitra izany eo amin'ny mpiara-belona aminao, eo amin'ny asa aman-drarahanao, eo amin'ny fianarana izay ataonao. Andeha hiaraka hivavaka isika amaranantsika izao tinidinika mahafinaritra izao. Andriamanitra raina io, misaotranao izahay fa lalina ny fitiavanao. Fitiavana mahafoy tena, fitiavana mahafoy ny zanakao ilay tianao indrindra, mba hamonjena anavotana anay izay very noho ny fahotana. Andriamanitra, ampio izahay amin'ny lalana fanina masina, mba hatakatra isan'andro san'andro ny fitiavanao anay, ka mba hainay kosa ny mamaly
izany fitiavana izany amin'ny fanaovanay ny sitraponao. Dia mita ianay amin'ity tontolo andro ty fa nivavaka tononona angatanay aminara Jesosy rery ihany. Amen.